Amin'olo aby tia nidorona velogny Tantsirabe tagny. Anjaratsika mitsara normal sa tsy normal raha nataon'ny vahoaka. Aminaka manokana raha ny fahitako izy, vahoaka tsy andan'le randiniky olo andeha prison andeha gnino mina mahogo ambilasa mbo maty volagny vahoaka. Leçon ho atsika zegny, leçon ho atsika olombelogno. Olo ka tegna fagnatiny eloko tsisy raha tsy vitany. Izy antibavigny ny fihezogn'olo aby natao essence tsoko na tsipin'izay mety tsy haiko briquet tsy ebaeba rô olo aby nay tellement zay olombelogno olo mavesatra sakinao didegna kibo vonenao mboaty tsaka agnaty kibo hazala zagnary zazala tsy madigny raha karaha zegny. Aminaka en tant que olombelogno ndraiky mananaigny tsy tantoko nahita olo aby niroagna igny tegna marigny tsy tantoko fa izy zegny vahoaka meloko tsy andany le randiniko hoe alefa prison eky fa ambilasa mbo maty rô ambilasa aby maty agny. Gravy heloko io gravy leçon ho anao zegny olo koa fa tegna meloko aza provokegna fa maro raha vitane anareo ialako Sika ma manafo mara mahita tamin'ny 2026 nomaly zany nagnomboko amin'ny Facebook misy ro olo aby telo la zay nidignan'olo aby sy chance nidrondromo zalahy mba masakra koa dady zala rôle zala igny zala mamansenty arokoroka amin'ny film igny zala ndraiky jerigany misy essence nidignana amin'izao olo aby ndraiky nitorano motsy nibolabola nilomoy rô olo aby araiky farany zala sarotsy maty sarotsy zala ilan'ny fahignana fa anao ko narô foy karaha io koa namotsika kibon'olo na vetsy nangala tseky io amle narô niroagna mga sarmanika fa anao ko narô if magnanova koa magnary tamizio mbola misy olo mampalahelo fa magnanova tsy tokony ataonao ngare tsy tokony ataonao ngare tokony andesina fandakagna tokony andesina fandakagna poronao nibo tsy avanao boka natao zio tsy avanao izy ko avanao natao kare anao magnano rabe io tokony anao boka nisolo to anao matao magnano mampalahelo magnaka tokony anao nisolo to fa anao krofo i bako tsisy ko magnano magnaraka magnanova koa narô mangalatra magnaraka magnanova koa fa anarô iroagna velo magnaka ba magnanova koa narô aminety fa zay hagnory fo zay hagnory fa anao krofo bako tsisy magnaraka igny manarô tsisy tadiasa ma matabory magnaraka rabe io amle ta fagnano raha ratsy magnano ta fagnano raha ratsy fa anao krofo bako ko anarô ko avy ko narô hypocrite magnano vono tsy tokony atao karaha tsy tokony magnano karaha anarô domdomoko tsaky fa lafa tsisy varany velogno loatra. Raha ohatra hoe zany vadinao le vivavim-pivoaka na hoe zanakanao le vivavim-pivoaka ka tratranao io le olona tsy mitovy amin'ny hoe réactionnao momba n'le resaka vidéo nalaza be le nandovo banditelo iny zany raha ohatra kosa zany le izy hoe normalement zany eny tsy mety zany raha tokony hoe lalàna sy ny any zavatra zany tsy mety zany eny mamono olona eny fa raha ohatra kosa hoe tena ery zalàna no ny zavatra hoe namono vivavim-pivoaka tamin'ny fomba bibina sy ny ana zany raha tena hoe izy tokoa tegna vovoapofon'le olona tokoa fa tsy hoe tonjomolotra na endrikendrika tegna sanina bavy zany raha ohatra hoe enao zany vadinao le vivavim-pivoaka na hoe zanakanao le vivavim-pivoaka ka tratranao io le olona tsy mitovy amin'ny hoe réactionnao tena azo lazaina hoe mentsika ka raha ohatra hoe tena mpamono olona zany izy fa ohatra hoe sendra tsy mahana ndray hoe endrika ndray iny ndray zay hoe iny le zay le tsy maintsy idirany fitsarana amin'izy hoe tena hoe enao mana ve ny nanao an'ilay tsy enao ka io koa zany le olona zany amin'izao mety tsy akoa na olona hoe mpamirina eloka mety efa tsatsy izy de tany izy de aveo izy mivoaka hoe tapitra ny saziny na hoe tavavoaka amin'tsay izy de hitan'le olona de leo le olona de leo faranan'le olona momba anazy zay le izy misy ka ohatran'izany zany le izy de normal réaction'le olona raha teritra ohatran'izay satria hoe iny ve namono ihany le mbola iny izy mandendeha any de aloha fitiana koa momba anazy de zay le izy hoe matsampy ny situation zay raha tena hoe zalahy marina de mangalana hoe placeny amin'le olona concerné hoe placen'le fianakaviana nanaovany ohatra hoe tena mana nanaovany olona io erisetra sy zavatra tsy marina tsika moa zany tsy any amin'le tanàna de tsy fantatsika moa zany tena zavaniseho satria tsika koa alavitra tsy haintsika hoe aiza le tanàna Tsirabe moa zany ambanivohitra any tsika tsy sur place daholo de tsy fantatsika hoe ina moa zany le tena fandehany fa zareo ihany mafantsany izy raha matoa zao manana povo hoe tena ry zalahy marina de ary matoa vehivavy raha matoa manao an'iny raha mahita tsika raha matoa fa misy taona ihany iny mety misy raison probable mihitsiny raha hoe lelahina izy lehilahy mo zany amin'ny fova matoa raha matoa zany vitsy any raha matoa mahasamanao ohatran'io fa matoa izy mety manana raison izy zay
Tsy andeo dia application mobile izay ahafanao mandefa vola avy anan-dafy amin'ny alalan'ny banky na carte de crédit alefa aty Madagasikara vory amin'ny mobile monnaie ampiasainy code promo 201 dia mahazo bonus 10 €. Reto telo mitsamo mahitanareo amin'ny sary reto dia niaran'ny fitsaram-bahoaka tany amin'ny faritra Antsirabe tany tany Soandrano tany. Voaheloko sy voapanga reto telo lahy reto fa namono sy nakakeliny vehivavy anankiray. Tsy vitan'izay fa mbola nisy zaza sy manatsiny ihany koa tao anatin'ny kibony dia mbola mivonoandro le rony tamin'ny fomba feno bibiana zany le vehivavy ary mbola nalainy ihany koa le zaza sy nanatsiny tao anatin'ny kibony ary nangalany mitovy. Tratran'ny olona le afera ary rehefa tratran'ny olona le afera tsy nanaiky ny fokon'olona mety hoe elako mety hoe tsy matoky fitsarana malagasy ny fokon'olona satria mety hoe fa betsaka ny zavatra mety mitranga mpiaramonina tahaka an'izany ny fiaramonina ka mety hoe afaka madiodio na ohatrany hoe manjavonjavona eny na hoe manambola le olona dia mety afaka dia izay no nahatonga ny olona nandray fanapakefitra andao atao fitsaram-bahoaka fa zavatra tahaka amin'izao ve dia avela iririsy avela izaozao eny ny mpanao ratsy. Amiko manokana tsy olana le izy satria manino tamin'ny andro fahampanjaka dia azadino fa ohatran'izay mihitsy rehefa tratra manao ratsy ianao dia tapadoha tsy misy resaka tsisy famindram-po ary ohatrany hoe manome lesona ho an'izay olona mbola mieritreritra dia hanao ratsy na manome lesona ho an'ny olona izay mieritreritra mbola amerina zavatra tahaka an'izany fampitandremana hoe tandrema dorany fokon'olona velona anareo raha ohatra ka mieritreritra manao an'izany. Be dia be ny olona miteny ato hoe aiza ny zoan'ny reny olona ireny, tsy tokony tsy tsika no mitsara fa Andriamanitra, tsy tokony tsika no tsara fa misy ambaratonga pahefana natokana ho an'izany. Eny le tompoko marina avokoa izany zavatra voalazanareo izany fa ny aza adino aiza koa ary mba zoan'le olombelona niaran'le eritreritra maty le olona zao simba ny fiainana malahelo ny fianakaviany izy misy le niaran'le eritreritra vitatro ny fiainana izay tsy sitrapony fa sitrapon'ireo tsy mahataotody, sitrapon'ireo olona tia etraketraka, sitrapon'ireo olona tia vola. Ka amiko manokana mety ny zavatra fanapakevitra andraisin'ireo olona iny ny olona mirehetra moa samy amin'ny heviny fa amiko manokana mety ny tsy misy olana mba sady hoe manome lesona ho an'ny hafa hoe tandrema tapadoana dorany olona velona isany raha mbola mikasa anao zavatra tahaka an'ireny fa tena mampalahelo za olona be voka no vonoana amin'ny fomba feno bibiny dia amin'io le zaza tsy manatsiny le ao anatin'ny kibo izay tokony hanana ho avy mamiratra alainy lesana keriny ihany koa dia mbola vonoa lesana dia alay lesana tao ao anatiny. Donc mendrika ho anazy ny zavatra nataon'ireo olona tsy fantatro moa izay zavatra ho ataon'ny fanjakana fa zavatra tena mamoafady ary tena kriminel ny zavatra ohatran'ireny dia samy maneho ny heviny fa hevitro manokana izay tsy tambarako amin'ny izanisa fa samy maneho ny heviny dia misokatra ny ady hevitra. Mikasika an'le telo lahy nidorana velona tany Antsirabe. Arovana mantsy izy zao hoe aiza ny zon'olombelona hoe tsy matahotra an'Andriamanitra lasa biby ny gasy ary raha ohatra indray araka videon'le vehivavy be voka ny tatatatahany zareo telo lahy indray ary no miparitaka teto amin'ny Facebook dia ahoana indray ary ny reaksiontsika malagasy hoe tokony vonoana dorana velona aina solony ainy dia tsy hita ihany dia mba sy resaka tompoko le vehivavy be voka no tatatatana tsy nananana hantra. Sasany mantsy misy miteny indray hoe tsy matahotra an'Andriamanitra nefa misy anaty baiboly hoe loza ho an'izay hiavia fanafotonana. Raha hiresaka lalàna indray nefany efa tsy matoky fitsarana ny malagasy tsy haiko hono alako ny lainga za tsy resaka be fa zay fotsiny mampalahelo le vehivavy fa tsy izy telo lahy foana andeha ho arovana eto tsy haiko aloha fa zay ny hevitro